misaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga atao fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity sotran'Andriamanitra isika fa mbola meny ny fahasoavany sy ny famindram-pony hatrany loha andirantsika ny amin'ny lesona ny io dia hivavaka isika raha nay tsara andresan-danitra atolotsaianao ny dera laza ny aza sy ny voninahitra sotranao izay fa mbola nomena tombontsoa hatrany dia ny andraisana ny teninao mangataka aminao izay mba hoeto aminay mandrakariva olo zavatsoa aminay ary koa hananatra anay sy ankaheranay manokana aminaran'i Jesosy amen. Lohaten'ny lesonantsika androany dia manao hoe toy ny ady ny mivavaka. Lehilahy tia hivavaka Daniela fantany ny herin'ny mivavaka sy ny firaisana tena hety amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Daniela 10 dia nivavaka sy ny fahadiana nandritra ny 3 herinandro izy tamin'ny volana voalohan'ny taona izay ankalazain'ny Jios sy ny Pasika izany. Fitsingarenan'ny nanafan'Andriamanitra ny Israelita tamin'ny fanandevozana tany Egipta izany toe-javatra izany. Fotoana masina izay tokony hifaliana io saingy ho an'i Daniela izay babo tany Babilôna dia nampatsiahy azy ny ilain'ny Israely fanafahana ny fahatsiarovana an'izany. Izany fahatsapana feno alahelo izany no nitarika azy Jerosy amin'ny fanelanelana matotra sy vokatry ny fo ary feno hafanampo nandritra ny roatokom-bolana takany tamin'izany fa mivavaka ihany no isy fiantraikana ara-panahy fony sy hitondra voka ny azo trapahitanana eo amin'izao tontolo izao na ny hita maso io na ny tsy hita. Rehefa niseho tamin'ny Daniela ny mpitondra hafatry ny lanitra anankiray dia nanao fanambarana manandanja izy manao hoe hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao halala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia arego ny teninao ary noho ny teninao dia avo izy. Teboka roa no ianarantsika avy amin'ny fanambarana io. Teny voalohany dia ny hoe rehefa mivavaka isika dia re avy hatrany izany ary faharoa manetsika an'ireo mpony lanitra ny teny ataontsika. Mahaliana fa rehefa mivavaka Daniela tao amin'ny 7 dia tsy nitarejetra ny valiny izany. Tsy maintsy niandry 3 herinandro kosa izy ao amin'ny 10. Soa ihany fa omeny andininy 17 ny antony fitarejetra ny fisehoan'ilay anjely. Ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persa izy nanohitra iraika amin'ny 20 andro. Na dia tsy omena antsika aza ny tsipiriana momba n'izany dia azontsika atao ny manatsoaka hevitra fa somebiseby tokoa ireo anjely ao anatin'ity fifanandrinana lehibe ity. Misy fotoana izay hiatrehan'izy ireo ady goavana sy ny fanoheran'ny devoly ny asany. Azo heverina fa mitovy amin'ny vavaka nataon'ny Daniela tao amin'ny 7 ihany nataony tao amin'ny 10 samy vavaka ho an'ny olona sy fahatanterahany fikasan'Andriamanitra amin'ny alalan'izy ireo izany. Nahery vaika tokoa ny ady ny fanaovan'ny hery ambonin'ny olombelona tao amin'ilay sain'ny andriana persiana sy ny fanapahan-keviny mifanjaika amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Arak'izay efa nomaritsika dia misy an'ireo fitsipika fototra mifehy ny fifandrinana lehibe
aseho an'ity tantara ity fa nivavaka fanelanelanana dia manome zoan'Andriamanitra hampiasa hery matanjaka kokoa mba hiasa mangina amin'ny fon'ireo olona entina mbavaka izany. Maneho antsika ny lanja ny vavaka fanelanelanana mitohy ho an'ny olona sy ny toe-javatra izany, ary mampirisika antsika tsy lavolefona rehefa ohatrany hoe tsy ahitam-baliny ny fangatantsika. Mety misy ady goavana kokoa ambadik'izao hitantsika maso izao, fa isika kosa tokony tsy ho kivy, vavaka tsany ary mino matoky marina fa miaino vavak'Andriamanitra ary henony avokoa ireny vavaka izay asandratsika ireny. Ny riko aminao dia ampazoto anao hanandratra vavaka, indrindra ny vavaka fanelanelanana ny lesona izay azontsika anio. Amen. Iranay tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, misaotra anao ihany koa izay mampianatra anay tsy ho kivy, tsy lavolefona ny indrindra ny amin'ny vavaka, fa ametraka aloha alarana an'izany dia ny fifandraisanay eo aminao atoky izay ny amin'ny teny fikasanao, atoky izay ny amin'ny fandaharanao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.